Madame Razana Malala Florine 70 taona, jamba efa nodidina tany Dego, teny verina nanjavona masony nandritra ny 2 taona, androany efa manomboka mahita tsara le akavanany ty dia le akavia koa efa manomboka miverina mahita. Ataontsika vetivety le essai Ray, dimy, telo, dimy, ray. Andiamo la fiola davanti! Io, 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 io. Ataon'Andriamanitra miverina mahita ohatrany taminao zazakely amenaran Jesosy. Dia abeon'Andriamanitra Tikanao iteka mafo an'Andriamanitra aloha Andriamanitra mihitsy tokony milaza fa izy no ampianatra antsika hisitraka sy azo tombony amin'ny tsara sy rehetra amin'ny zavatra nataony. Taloha mahita tao anareo efa manomboka izao hifarana amin'ny fankahorana sy ny loza rehetra fa ao anatin'izao fampianarana hoentiny Jesosy zao amin'ny alalan'ny teniny anovany ireo fatiampoka rehetra ho tonga tombony amin'izay izy, amatika ny faharatsiana ho tonga fahatsarana izy, amolona izay zavatra tsy misy ho tonga misy ao fiainanao amin'izay izy. Ninninona ilainao foaziny ao anatinao possible io amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana ny fomba ampitrangana zany? Tena haiko ahoana ny fomba ampitrangana zany? Avereny fandroany. Ahoana ny fomba ampitrangana zany? Mitovy lotana izay matety an'izay. Voalohany Davida ao amin'ny Salamo 119. Alleluia. Ny 120 hozy izy Davida ampahirato ny masoko ahitako zava mahagaga ao amin'ny lalanao. Hitanareo ny olona fakatahaka dia aza makatahaka olona tsy mahomby. Nijereva fiainan'ny olona mahomby. Izy aloha io teny io Davida. Ohatrany izy io fiainany zany Davida zany tsy resy mihitsy. Ary mbola tsy naraka anaty mihitsy zany hoe olona mahomby velona sady mpanjaka. Inona secret tsy an'ity miracle izy? Niato no maty Davida amin'ny fahavononany fosiny fanahy ray manontolo ahitan'Andriamanitra amin'ilay tena endrika maha izy azy. Ozy izy mety mbola tsy mahita zao fa zao skafo mafy rizakaya leporiga sontoyaga. Ny zavatra tikotoka ao anatin'ny sainao dia zao aza anisan'ny manohatry ny fahaiza manao an'Andriamanitra izay tsy voatery mbola takatry ny sainao aloany io. Tsy midika hoe tsy misy le izy fianao mila miakatra fahaza manaiky ampidina azy eo toerana. Andriamanitra tsy comprendre anao zany fa raha hidiny aty androany ananatra anao amin'izany toerana zany. Hitanareo ny fahafahan'ny olona anankiray eo amin'izay zavatra feno ao aminy sy noaniny dia hita amin'ny zavatra lohany. Ohatra raha sena fiero ny chocolat ray take manontany anao izy aminareo mihinana azy ka roa no tena kely hity adireo voakeo le chocolat dia tratra hoe tia mihinana. Hitanareo ny olona tsy mivokisana toe-tsaina mahagaga, ny olona tsy mivokisana famoronana tsy mamono zany mihitsy ary tsy afaka toa zany. Halleluja.
voafety no ilain'Andriamanitra sy ny fianarana ny anaratsika amin'izay fahatakana sy niveau limité anananao faiza mandrindra sy miresaka na filosofia io na psychologie sy zay ny ampitangana io fosy Jesosy misaotra anao aray firalanitra sy ny tany tiavana fiainao anety sy ny manantsay zany zava-tsany fa naseonao any zaza madinika tsy mare. Halleluja. Kan etaetatsika dia amaritra zay le hoe manokatra anao osisy Paoly hoe mangata ho anay mba hahafahan'Andriamanitra manokatra ny varavarany teniny ho anay ny amin'ny filazana azy. Zany hoe ny révélation Paoly nahity fa misy hefitra mihity ary tsy sokafana io raha tsy mangetaheta ianao. Ary Jesosy nanasy osy Jesosy sabatra zenôly sy mangetaheta amin'ny fahamarinana fa izy no vokisana. Hitanareo eto David hitako ny prière na mivavaka nataony hampahirato ny masoko mba ahitako zava-mahagaga eo amin'ny lalanao na ny teninao. Ten'Andriamanitra dia rakitra mitahiry zava-mahagaga ataon'Andriamanitra. Tsy mahagaga ny fiainany raha nampahitan'Andriamanitra vokatra mahagaga izy. Fa ho an'ny olona tsy mino, ho an'ny olona tsy miomana dia tsy afaka nisaitsaina zavatra hafa izy. Hitanareo zay le mahatonga amin'ny teny aza vela olany andro eo ampany ny fiainanao Andriamanitra fa mba omeo fotoana izy ahafahany mandinika izay tokony hampandrosoananao. Allo hitanareo rehefa lany fotoana Andriamanitra eo ampandiniany dia tadidio ny tena marina lasa tsy mahazaka teny mpandrosoana ianao satria mbola eo amin'ny voany tokony arianina. Ary marina tsy tokony ny teny mpandrosoana akory izay mbola tsy miarina. Mivavaka anankiray azo mpanota atao iverina aminao araiko zay. Allo hitanareo hoe ohatra misy sendra mandalo zao atao Roxy manatrika ty février ty ny ao a tsisy resaka fibebahana mihitsy io fa ny eo amin'ny Roxy a famoronana fony andresan'ny pasteur Roto. Zao tadidio taminao nanolo tena ho an'i Jesosy dia tokony efa ampy ny fifandraisanao sy Andriamanitra. Raha nanoty ianao dia avelan'ny alcool. Raha misy lalana na sendra ataoko hoe tsy fahombiazana teo amin'ny fiainanao vokatr'izay mety fahatsony nataonao miverena ny farainao izy. Fa aza avela ny sofinao tsy andre afa-tsy fananganana afa-tsy hoe fibebahana foana. Tadidio fa ninninna anitra sy fahatsarana mpanantena ny filazao tsara dia tsy miasa no fiainan'ny olona tsy vita fibebahana zany. Dikan'izay raha resaka fandrosoantsika androany arivo faharavana tsy azo elana ny fandinitena sy ny fanatanterana sitrapon'Andriamanitra sasana angiroa tsy azo sarahana eo. Mihaino vetsika ka za androany arivo te-piandratsika ny secret amin'izay. Voalohany a sokafo ny etaetanao ohatra ny Davidy fa ny teny rehetra voarantsika avy amin'Andriamanitra dia manambara amintsika miresaka amintsika ireo zava-mahagaga ho antsika avy aminy. Ny zavatra mahagaga miafina ohatra ao amin'ny fandraisana asehony ianao, amin'ny fanosorana zaraintsika tamin'ny larbi, ny fanasa-tongotra misy zava-mahagaga ao, ny rafa-mafazana misy zava-miafina. Tanareo zay etsika rehetra taon'Andriamanitra ety ivelany hitamaso toy ny fandraisana misy zava-miafina ao. Isaky ny miteny Andriamanitra dia misy zava-miafina ao amin'ny teny. Hitanareo ny fahafahanao mamatatra zava-miafina dia misy fandraisany amin'ilay varavara efa nisokafan'Andriamanitra raha-panambarana ho anao. Tsy afaky ny azaka anao eo amin'ilay varavarana misokatra efa misy anao mihitsy izay mbola taraiky any aoriana sy mareteka ao. Hitanareo zay mahatonga n'ilay resaka sy ilay communication tonga dia tsy ao ianao satria samihafa ilay fomba fijery. Zany dia tsy mahay miresaka fona, tsy mahay miresaka amin'ny olona amin'ity miracle zany. Satria zany tena lina sy tia fahagagana hatrany amin'ny sinaiko ny lohako, hatrany amin'ny zanakato dohako nefa vo mihitsy e. Halleluja.
anio fotoana manokana anairan'andriamanitra anao fandrosoanao dingana feno fahatsarana masiny tian'andriamanitra erahana aminao manomboka androany mandapatapy ty taony ty indray amen misy zavatra be dia be mbola tsy hitatsika miafina eo alohantsika ianao mila misokatra tsara amin'ny fahatakarana amin'ny fahavononana ahita ny fiasan'andriamanitra sy ny fampiasan'andriamanitra anao misy zavatra misimisy eto amin'ny teny tsy mila hoentina mambavaka ohatra fotsiny efa miditra ao amin'ny teny ao zay miditra sotoka telo amin'ny roapolo andiny fadimy amin'ny roapolo izy izay baiboly hoe manompoany Jehovahandriamanitra ao dia hitany haninao sy ny ranonao izy ary esorony aminao ny aretina zany hoe ny fanompona marina sy ny fanekenao ao anaty fanompona dia anaisitra ireo karazana aretina rehetra sy hanokatra ny lalam-pitahiana ho an'ny haninao sy ny ranonao na dia tsy entinao mambavaka ny zady Deuteronomie 20 andiny voalongatra amin'ny andiny faharoa raha mitana sy miainy ny feon'ny Jehovahandriamanitra ao dia nanatra anao ambony ny fisandratana tsy zavatra isandratra isandra neno fotsiny ny feon'andriamanitra fa misandratra ho azy ianao na tsy mitondra mambavaka raha tsy mahareteka tanao ny zavatra tonga dia ohatr'izany ny andraisana azy matitoko fa inandiny fatelo amin'ny telopolo vitanao ao anatin'ny fikatsarany fanjakany sy ny fahamarinany daoly dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra mahatonga anao mitady ny zavatra rehetra tsy mikatsaka tsara ny fanjakan'andriamanitra ianao zany ambola ny zavatra rehetra zay mahatonga azy mampifilafilanao zavatra ohatr'izany le izy Rallye de Miracle 2010. Ny azon'ny vankolakana dia tsy fiangonana fa iraka natsangan'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ho fampiorenana ny finoanao anna fahatokinana ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahaiza-manaony. Ny azon'ny vankolakana anampy anao ny fotoana rehetra vonona ny anompo anao satria mpanomponao amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra azy. Asa fanompoana fampiorenana ny fiara-miasan'ny fiangonana rehetra ary misokatra ho amin'ny asa fitoriana ho amin'ny fampiomboana ny tenan'i Kristy ho iray no tanteraka ny hoe mba ho ray ihany izy rehetra. Lalaon'i Jesosy ny manasitrana ao anaty baiboly tsy misy marary tsy sitrany rehefa mifanena aminy ka manantena azy noho izany Androanarivo raha tianao ilay Andriamanitra io hikasika ny fiainanao manana fanantenana sy fiainandrana fotsiny fa Androanarivo mody miaraka amin'ny fahafahana ianao ary na tia Satana na tsy tia Satana Androanarivo mody miaraka amin'ny fanasitana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandalo olona tsy nietsika mihitsy nanomboka jereo zavatra ataon'Andriamanitra jereo zavatra ataon'Andriamanitra ili sy ny bekiana mandroso rivo mandeha antsy Rompolo taona jamba nahita zao za mamoka mahita voninahitra Andriamanitra irery Puluh tahun izo patram fahakeliny izy no tsy naheno tsara telo
Tia Jesosy. Tia Jesosy. Mona sy marena hatrany akibondrenina. Ya. Hatreto izy voninahitra ao an'Andriamanitra efa mahavita amin'ny teny hoe Jesosy. Jesosy. Tena inteny dada. Eka roapolo taona izy vao avelena dada. Mona hatrany akibondrenina. Jesosy. Rallye de Miracle 2010. Fahagagana iardikely roa amby roapolo volana tsy nisy testicule nandritran'izay andro ny ainan'izay création tsy nisy testicule teto amin'ny fananiana olona tsy nisy testicule ataminaterany namoronany Jehova androany arive. Bloqué, il a été bloqué, non. S'ils sont bloqués, t'es bloqué.